nisy ny fikasana andropa androany teny Beoririka. Ny toeram-pivarotana finday Elis GSM izay fananany député Anatsimondrano no kendreny roa andian'olona ny atoandro teo tokony tamin'ny iray ora. Ny tantara ny nanatry maso. Dia zay zany tsy tena nahita lentra izy teo hoe izy tena izy avy zay nitsoaka ny monda neta lentsao zay nitana ito betsaka ry zareo mitondra vato mitondra tena zay no tsy tandro satria za variana nangorona ny lenta satria za mivarotra dia tsy dia nanam-potoana nandiniana andro zareo za fa hitako fotsiny efa vita zany le greve efa zay efa miverina hivarotra teto vao nahita ny hoe mibanaka le izy. Tsy tanteraka araka izany ny fandrombahana. Nisy ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana ary nisy ihany koa ny olona mpandroba izay nisambory ny mpitandro filaminana avy hatrany.